Ampitiavana indray ry mpijery ajaina no anlorana ny rahaba ho antsika izay tafiaraka aminay hatrany ao anatin'izao fampalalam-baovao ny fahita lavitra matv izao. Ampitiavana ihany koa ary no anasananao anaraka hatramin'ny farany ny fotoana ny fampalalam-baovao antsika eo amin'ny sehatra ny fanondrana nareo arena voajanahary ny Madagasikara avy hatrany dia isantarantsika ny fotoana antsika amin'izao takariva izao. Any amin'ny faritra Atsinana dia misy ny sambo iray izay teren'ireo mpanao trafika na andramena hitatitra izany azo sarobidy izany raha ny fampitam-baovao izay voaray avy amin'ny Alliance Voary Gasy. Ndeha ho jerentsika ary ny fanazavana. Tokony akany misambisan'ny sambona mbola privé dia nalain'ny mpanondrana bois de rose antsokosokiriny izy nampiasainy zareo taterana le bois de rose izay milanja eo amin'ny 100 taona eo. Dia amin'izao zany le olo io zany tia metraka fitarainana izy hoe ahoana ny lalatoana satria mahazo menace zany le tompon'le sambo sy le équipage rehetrarehetra ao anatin'le sambo amin'izao fotoana izao. Ny zavatra takin'le olona fotsiny amin'izao dia hoe raha tsy dia tena ny sambony efa simba fa mba hoe mangataka izy zany hoe dédommagement amin'izay zavatra satria naveran'le forcen'le trafiquant le olona hoe tsy maintsy taterinareo amin'ity sambonareo ity ny bois de rosenay dia nefa ny aveo no nivita ny ilavany anazy tsy hoe amin'ny andro alina zany no hitateran'le trafiquant anazy dia navelany teo le sambon'le olona dia lasa izy zany dia lasa misy anoany zany zao misy olona maromaro izay lasa ohatrany hoe amin'ny temba iny izay terrifié lasa misy trouble le équipage amin'izao sady tsy mety manao témoignage izy satria efa nahery vaika le menace nahazo le ao anatin'le sambo. Dia ny zavatra tadiavin'ny olo io dia zao hoe averina ao amin'ny port Tamatavy ny sambony satria misy karian'le zone na exploitation na trafika fotsiny zany le izy dia nefa mahazo menace hoe tsy mahazo ahetsika ny sambony io efa tsisy tokony ny asan'io sambo io tsy mitatitra bois de rose mihitsiny fa manao exportation sy importation ivelany fa zay tratran'izay menace izy hoe tsy maintsy mitaterina reo amin'ny sambonareo bois de rose.